Alleluia, alleluia. Tsara n'Andriamanitsika, voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny tena koa raha mbola afaka mifankahita amintsika indray amin'izao hariva zao ary mankasitraka an'Andriamanitra trany koa satria mbola tombontsoa lehibe ahafahantsika mifandray aminazy amin'izao hariva zao, ary mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra trany manome sehatra ahafahana mivelatra amin'izao asa fanompoana zao. Ary miarabantsika rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao zay manaraka an'izao leva zao eto dia manentana anao raha manaraka an'izao leva zao tiako hoe mba hizarazara an'izao leva zao ianao raha sitraka ao mba andresany rahavavy sy anadantsika zay tsy mahita dia mba zarazarantsika dia tianentana anao maretatra amin'ny farany. Eto moa za zany tsy irery raha mijoro eto fa mahita nareo ato misy any mpanompon'Andriamanitra rahavavy Norosoa ary misy any anadako ihany koa Alvino teknisiana ato zay telo mianada indray miaraka amintsika eto an'ity fa alohany anomontsika nyity fotoana ty androany dia ndeontsika sy anao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao hira mahafinaritra be zao niderantsika an'Andriamanitra. Raha any anao manaraka ny vavaka zao dia raha zao hira zao mba ho voninahitrin'Andriamanitra zao ary tompoko. Endreny atsarany sy ny voninahiny. Si vous
Aleloia. Aleloia. Lehibe ny Andriamanitsika. Mendrika ho terena, mendrika ho ankalazena izy fa Andriamanitra tsy misy toa anazy ary tsy misy tahaka anazy. Mbola itoy ihany antsika ankalazan'Andriamanitsika amin'izao fotoan'izao amin'ity fotoana lehibe izay nomena antsika ty androany. Isaotra anazy atrantsika satria mendrika anazy zany fisaorana zany. Ary etontsika dia tsy tandeha nihery fa tenantsika na fahaizantsika fa omentsika sehatra tanteraka fanamasina asa malalaka ty aminay aty sy any aminao zay manaraka an'izao vavaka izao io omentsika sehatra malalaka fanamasina ary etontsika sy anao malala mihitsy fa tsy tanteraka. Mety misy ny tsy fahendrena, mety misy ny fahalemena, mety misy ihany koa tonga dia fahotana aloha itsony fa fahasoavana amen'Andriamanitra antsika sy anao avantsika mibebaka ibebaka tsika sy anao arangataka ny ran'i Jesosy Kristy nadio antsika raha n'olo tena vaovao antsika ary ihany koa raha misy sakana sy blocage dia mety ajorony sy fahavalo eto dia tsika nomen'Andriamanitra izy fahefana dia hanapaka an'izany tsika sy anao fa amin'izao fotoan'izao omentsika ny raha vaviny rosoa zany vavaka zany dia ento ary zay tompoko amin'izao vavaka izao. Sitraka anao hoe raha Felicia falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tonga soa fanatrihan'ny tompo ianao. Makasitraka an'Andriamanitra ihany koa satria mbola velonaina mbola afaka mifankahita amintsika ampanandray amin'izao fotoam-bavaka ny oala izao. Makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa na ame fivelarana amin'ny asa fanompona makasitraka indrindra tompoko. Araka izany tombavaka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo zany dia hivavaka isika rehefa avy eo fa alohan'ny hivavahitsika dia hamaky ny ten'Andriamanitra aloha tsika dia hitantsika amin'ny Salamo 2:1 ka hatramin'ny 4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonkira atao amin'ny andro sabata tsara ny deran'i Jehova sy akalaza ny anaranao ry avo indrindra ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny famarinanao noho ny alina. Amin'ny vali torofolo sy amin'ny feon-dokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao Jehova ny asan'ny tananao no iobiko. Aleloia. Andeontsika amin'izao fotoan'izao hivavaka tena hoe ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavakantsika amin'ny alalan'ny feo antsika dia hosolon'ny feon-dokanga amin'izao fotoan'izao asan-drato vavakao. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy ny dera sy manome voninahitra ny anaranao zay tompo. Makasitraka anao satria mbola no fahasoavanao sy famindraponao mbola antom-pisinay eto androany mbola nahavelomanay misaotra tamin'ny fitondranao anay tamin'ity tontolo andro ity ny fiarovanao anay dia isaoranay anao zany. Makasitraka anao zay ny amin'ny fahasalamana ny hery sy ny tanjaka misaotra satria voatotosa ny tontolo andronay natratran'izao alina izao indray zay natratran'izao fotoan-dehibe izao indray zay amin'ity alina ity dia isaoranay anao zany. Ka mangataka fanatrihanao hatrany zay tompo hiasa aminay tsiraray avy eto androany ianao mahita ny etaentanay tsiraray avy zay manatony eto zay tonga eto manatrika an'izao fotoam-bavaka izao ka sy eo amin'ny herinao zay Jehovandriamanitra vangio manoka zay tsiraray avy tsy ho toy ny idiranay teto ny voanay teto fa tena mba azo fitahiana avy aminao azo fahasoavana avy aminao fenoy ny herinao magaga zay tompo. Ka fanahinao masina tena hitarika anay eto androany hamangy anay tsiraray avy eto androany ampifaly anay tsiraray avy eto ame fiadanana anay eto amin'ity anio alina ity. Eny dada amin'izao fotoan'izao dia tena tsapanay fa tsy marina ny nandehananay teo anatrihanao ka mangataka famindrapo feno avy aminao zay. Mifona aminao zay ny zavatra rehetra zay mety hoe nieritreretin'ny sainay ka tsaraka sitraponao. Mety ny tenen'ny vavanay mety hoe nandratra olona. Na hoe mety ny fijerinay na ny kokoa fihetsikanay tompo na nalehan'ny tongotray na ny raisy ny tananay tompo diovy amin'ny raha sarobidinao zay amin'le rahanao sarobidy marina indrindra anao ka namarinanao anay amin'ny fahotanay amin'izao fotoan'izao. Tianay tompo ahita voninahitra ao, tianay ahita fandresena avy aminao eto androany ka na inona tompo rindrina mampisaraka amin'izao fotoan'izao dia diovy zany. Ka ny rahanao anakisaka an'izany amin'izao fotoan'izao ka ahitanay voninahitra ao. Jehovandriamanitra ka le rasoan'i Jesosy tena tondraka aminay tsiraray avy amin'izao fotoan'izao amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay tompo. Tena hoe anadio tamiteraka anay mba ho voninahitra ny anaranao dia makasitraka ny amin'ny famindraponao zay Jesosy ary iny tompo amin'izao fotoan'izao dia mangataka fanatrihanao feno ary mangataka fahasoavanao zay mba tena hoe ampijoro anay foana tonga anay tsy ho lavo intsony tompo fa tena azo fandresena avy aminao.
Oka tena nierinao magaga, tena ka toerana zay toerana banga teo tompo zay ny lan'ny fahotana rehetra teo. Dia oka nierinao ka toerana aminay tsiraray avy anala zay rehetra mbola faka mangidy mety hoe mitambesatra amin'ny olona any amin'izao fotoana izao, anapatapaka mety hoe zioga rehetra, anala zay rehetra hoe mbola mety fanahy mahatonga ny olona varimarina, mahatonga ny fon'olona tsy ho babo anao. Dia oka potika sy ravo zany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'le ranao sarobidy tompo, amin'ny alalan'le ranao mahery indrindra. Dia oka potika ny asan'ny fahavalo rehetra, oka hiala ny asan'ny fahavalo rehetra amin'izao fotoana izao. Oka tompo ianao hamangy ny zanakao tsiraray avy zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao, araky ny habean'ny famindraponao tompo, araky ny habean'ny fahasoavanao mba voninahitra ny anaranao rery any. Dia mankasitraka anao zay Jehovah-Andriamanitra amin'ny asa tsara zay efa ataonao. Misaotra fa efa miasa ianao amin'izao fotoana izao, efa manafaka ianao, efa mamindra fo ianao, efa manome fahasoavana ianao, mandrotsaka fiadanana ianao, voninahitra ho anao rery any ndray eo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Tsara ny Andriamanitsika mankasitraka indrindra tompoka. Azafady tompo. Mankasitraka ny tondrany tamin'ny vavaka teo fa tena eto ny tompontsika e. Tsisy rindrina tsontsika sy anao fa tena afaka mifandreka teraka amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia mbola itoy vavaka hatranytsika. Noho ny fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra antsika sy anao dia hijoro ambangatsika ho an'ny olona zay any mety misy olona fantatrao, mety ihany koa ianao manaraka an'izao vavaka izao, mety ihany koa olona zay manodidina anao, hitany masonao, matsapa tena izy fa vahilikilika amin'ny fiainany, matsapa tena izy fa matsapa tena izy fa tsy misy olona tia mifandray aminazy, tsy misy olona mitia anazy mihitsy fa manilikilika anazy daholo ny olona, na any amin'ny toeram-piasany zany na any amin'ny mpianarany zany na any anivon'ny fiarahamonina tsy fantako. Fandroany misy fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra ho anao dia ho afaka anatin'izany ianao dia hivavaka ho anao zay. Fa mienjika ny rahavavy nosoa hitondra an'izany vavaka izany mba mino hafa ho ampiasain'Andriamanitra mahery vaika izy dia zavatra hitanao ny ainanao zany dia tsy ainanao tsony manomboka ny androany ty fa ho ampiasain'Andriamanitra mahery vaika mpanompon'Andriamanitra anafaka an'izany fanahy mety natonga an'izany tafiditra tamin'ny fiainanao, mety ihany koa natonga olona manalavilavitra anao dia androany dia ho ampiasain'Andriamanitra izy dia ho tahin'Andriamanitra manokana anao dia ho afaka izany. Ento ary izay tompoko amin'izany vavaka izany. Kasitraka indrindra tompoka araka izany tombavaka noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo izany dia hivavaka tsika rehefa avy eo. Falohan'ny hivavahantsika aloha dia hamaky ny tenin'Andriamanitra hatranytsika izay hitantsika ao amin'ny Koretiana 7:20-7:20. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Halleluia. Tena mazava tsara zany tenin'Andriamanitra zany, ny fitiavana hozy izy no lehibe indrindra amin'ireo. Ohatriny ahoana zany lehibe zany, dia ohatriny ahoana ny fitiavanao any namanao. Raha ohatra ianao ka hoe misy namanao hita amin'ny masonao ohatra, voahilikilika, mety tsy afaka miditra amin'le fanilikiliany ianao, mety tsy hitanao zay ho atao fa androany dia hitanao zay atao aminazy dia mitondra mbavaka ianao, mitondra ambanga ianao amin'ny alalan'ny fisokafan'ny vavanao hivavaka ny namanao dia ho afaka izany ary azo hery izy ary tsy atsapa tena hoe irery intsony izy fa tena hoe tsapany hoe manana fianakaviana izy dia tsapany ihany koa hoe manana izy manana an'le raha eo ambony zay mpiahana azy dia andao sandraritsika vavakantsika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao hatrany zay tompo. Mankasitraka anao hatrany zay satria tena tsapanay hoe Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra mijery anay tokoa ianao, mahafantatra ny situation zay misy aminay tsiraray avy aty ambany masoandro. Misaotra satria tena nataonao hoe olonao tokoa zay, tena fiandrinao tokoa tompo. Amin'izao fotoana izao mety misy any rahavavinay, mety misy any anadahanay, eny mety misy ihany koa hoe reny, mety misy ihany koa hoe ray any eny amin'ny fiarahamonina dia mety hoe voahilikilika izy reny.
mety ihany koa tompo hoe amin'ny toetra izay mamatotra anazy hoe toetra ratsy izay mamatotra anazy mahatonga ny olona hanilikilika amin'izy ireny ka amin'izao fotoana izao zay Jehovah-Andriamanitra dia mivavaka hoentina eto anatrihanao mihitsy ny tompo ny zany rehetrarehetra izay nitononona teo zany zay hoe voakasika ao anatin'izany ianao mahita tompo ianao mahafantatra n'izany olo zany amin'izao fotoana izao mba tena hanehoanao ny herinao mihitsy Jehovah-Andriamanitra ho afaka tanteraka mety hoe fatotra raha hoe avy aminy mampatonga ny olona manilikilika anazy dia ho potika sy ravo zany amin'ny anara maherinao dada miasay ianao amin'izao fotoana izao hanafaka n'izany olo zany amin'izao fotoana izao fa ndio manokana izy tompo alefaso ny afofana masinao hanala ny fatotra rehetra amin'izao fotoana izao hanala ny zioka izay mitambesatra rehetra amin'izao fotoana izao mahatonga anazy hoe ahilikiliky ny olona tompo miasay ianao amin'izao fotoana izao ary ihany koa dada amin'izao fotoana izao raha hoe mety hoe ny olona mihitsy ny hoe makahala le olona mihitsy mety hoe manilikilika anazy amin'ny tsy amin'ny antony hoe tsy fantatra koa hoe inona ny antony fa tsy fitiavana tsotro izao fotsiny oka ianao hamangy Jehovah-Andriamanitra amin'izao fotoana izao hamangy an'izay olona voahilikilika ka amehery anazy ame fanantenana anazy ampitraka anazy ampijoro anazy ao anatin'ny zavatra rehetra ataovy mahatsapa mihitsy izy Jehovah-Andriamanitra fa manana izy manana anao ataovy mahatsapa mihitsy izy fa tsy irery izy fa eo foana ianao miaraka aminazy ataovy mahatsapa mihitsy izy fa ianao dia tsy mandao anazy ary tsy mahafoy anazy amin'ny andro sarotra tsy mahafoy anazy amin'ny fotoan-tsarotra rehetra izay lalovany ny amin'ny zavatra rehetra situation izay hatreny tena ataovy tsapany fony zany tompo fa hoe tena be fitiavana anazy ianao fa ndio mihitsy zany olo zany amin'izao fotoana izao ianao mahita ny toerana izay misy an'izany olo zany ianao mahalala izy hoe mety hoe etaetany ihany kokoa tompo ao anatin'izany fijaliana zany ao anatin'izany hoe mety fanilikiliana zany ianao mahalala zavatra rehetra oka ianao hanala ratra-po rehetra amin'izao fotoana izao oka ianao hanarany alahelo rehetra amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra ampifalio izy ampifalio zanakao izay tratran'izany sy izay hiaran'izany fanilikiliana zany omeo fiadanana sy fifaliana feno izy Jehovah-Andriamanitra mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany ary amin'izao fotoana izao koa tompo dia mivavaka ho an'ny olona izay hoe manao an'izany fanilikiliana zany mba tena hoe izy famindra-po tanteraka ho an'ireny olo ireny ary ihany koa izy famangina manokana ao anatin'ireny olo ireny tompo dia mba hoe ny fanilikiliana ho ataony amin'ny olona hivadika fitiavana tena fitiavana satria izay ny tenina hoe fitiavana no lehibe indrindra ny amin'ny didy izay nomenao hoe finoana sy fanantenana dia apetraka ao am-pelantananao dada izany mivavaka izany mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany dia misaotra anao dada makasitraka ny amin'ny fiasanao sady famanginao anazy alleluia amen amen makasitraka fa mino afa miasa mahery ny tompo afaka izany olo zany mahatsapa fitiavana izy mahatsapa fa manana ankohonana manana feno fitiavana tanteraka izy amin'izao fotoana izao satria fantako fa miasa ny tompo tamin'ny alalan'ny vavaka nataonao makasitraka tompoko amin'izao fotoana izao dia mbola itoy vavaka hatranytsika vavaka atsika amin'izao fotoana izao ho an'ny olona izay mety miady mafy amin'ny fiainany eny fantatsika fa mafy izao fiainana izao fa misy olo any tena miezaka mafy mihitsiny mety miasa izy nefa tsy tonga amin'ny faran'ny volana dia lany ny vola tsy maharaka mety mitrosa ihany koa ary indraindray satria tsy maharaka nefa izy mbo te hiezaka mbo te hivoaka amin'ny fiainany tahaka ny olona rehetra eny mety misy zavatra sakana mahatonga an'izany mety misy blocage mety ihany koa misy ny tsy fampiana dia Andriamanitra anokatra lalana anampy anazy raha misy blocage Andriamanitra anafaka an'izany eto androany dia ento izay tompo koa amin'izany vavaka izany kasitraka trano tompo ndao antsika amin'izao fotoana izao aloha maka ny ten'Andriamanitra alohan'ny hivavahantsika dia rehefa antsika ny ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:17 dia manao hoe ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka alleluia teo izy tena miteny mihitsy na inona zany karazana zavatra tianao angatana amin'Andriamanitra ninona zany etaponao tianao entiny ao anatrehan'Andriamanitra dia ho atao zany omena antsika zany omena antsika maimaipoana zany fa mila vavanao misokatra androany ihany kokoa milanao hoe tena hoe mangitaetana zany hoe
tena hoe Andriamanitra manga fiainanao siditra tsihatra ny fiainanao zany deo ary vavakantsika amin'izao fotoana zao. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra anao hatrany zay Jehovah Andriamanitra, makasitraka anao hatrany zay satria tena miteny amin'ny fiainanay foana ianao, tena mahita anay tokoa ianao Tompo, tena mahalala ny situation zay misy anay, tsiraray avy tokoa ianao matoa zao sujet zao Tompo misy dia famanginao ampanomponao zany. Dada amin'izao fotoana zao dia mivavaka ho an'ny olona rehetra zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao mety misy Tompo anoany olona hoe tena hoe miasa mafy izy mety hoe tena manana etaeta izy hoe te hivoaka amin'ny fiainana nefa ny vola eo am-pelantanany tsy tonga akory faravolana dia lany, mety hoe tafiditra trosa mihitsy raha noho ny antony maro samihafa. Jehovah Andriamanitra mivavaka amin'izao fotoana zao mba tena ianao mihitsy ny tratsehatra amin'ny fiainandren'olo ireny, mba ianao mihitsy Tompo ny hamanga manokana an'izy ireny hikasika amin'ny fiainany Tompo amin'izao fotoana zao vangy manokana izy ireny Tompo. Anao tena hitratsehatra mihitsy amin'izao fotoana zao, hanafaka anazy, hamangy anazy reo Tompo. Ianao mahita Dada ny situation zanakao tsiraray aby. Ianao malala ny situation zanakao, jereo manokana izy ireny Jehovah Andriamanitra ka sio fiainany. Dada mety olo-tsaina ny zanakao amin'ny fitantanana ny volany ihany kokoa. Ary ihany koa Jehovah Andriamanitra hoe ianao ny amea loharanom-bola hafa ho an'izy ireo ihany kokoa, amena azy asa sahaza ho fanampiny karamany mba ho voninahitra ny anaranao. Ary na inona ihany koa Tompo blocage zay mamatotra an'izy ireny dia potehina tsy ambinina tsy anakely tsara-pahefana zany. Ravana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Potika zany amin'izao fotoana zao amin'ny anara-maherin'i Jesosy na inona mety hoe sakana mahatonga fitahina tsy miditra amin'izy ireny ihany kokoa. Na inona ihany kokoa hoe zavatra hafa hoe mahatonga an'izy ireny tsy mahay mitantana dia potika zany amin'izao fotoana zao. Rava amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Dorana amin'ny afofana masina zany tsy ambina tsy anakely tsara-pahefana. Dada makasitraka ny amin'ny fiasanao deranao zay satria tena tsara loatra ianao. Voninahitra ho anao rery ihany Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Tsara n'Andriamanitsika mino hafa hiova ny fidiram-bolanao raha mandray volanao dia haritra farany volana. Ary raha kely ny karamanao dia Andriamanitra mihitsy hanokatra lalana vaovao azahoanao ahafahanao tafavoaka amin'ny fiainana. Ara-tinonika fa tafavoaka anao hiara-ny vavaka naharaka an'ilay vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo, fantako foana hery ilay vavaka teo misy vokany lehibe amin'ny fiainanao zany. Amin'izao fotoana zao andoharintsika dia hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'izao hira zao.
manitra tumpony herinao mihoatra izao rehetra izao ka ny famindramponao manerana ny tsisy azo mboarina minifahazaranao ary omandraky izay ny fiandriananao tompo misandatany ny avo indrindrianao ka ny fiderananao amerana ny tany tompo aokiseo anio ny falebiazanao ka ny vonina itra amenoanay fatompianao sy andriamanitra tompo misandatany ny avo indrindrianao ka ny fiderananao manerana ny tanay fatompianao sy andriamanitra ka ny vonina itrao amenoanay fatompianao sy andriamanitra misandrata ny amin'ny avo indrindra tompo misandrata amin'ny voninahitra rehetra misandrata tompo Alleluia. Tsara n'Andriamanitsika. Tonga ny fotoana andrenesantsika niakatra avana amin'Andriamanitra fotoana fampahirizana zao fa amin'izao fotoana zao dia alohana hitondrako an'izany fampahirizana zany doa hery tanteraka eto anatrehan'ny tompo mba tena hoe Andriamanitra ny teny eto fa namasina ny asa eto fa tsy za ary Andriamanitra ihany koa nisy hafa ao anatin'ny vavako dia akasika ny fiainanao zao teny zao tsy andalo fotsiny amin'ny fiainantsika tsy teny hoe ahoeny ny sofintsika fotsiny fa tena hisy vokatra lehibe amin'izao amin'ny fiainantsika zao teny zao doarintsika sy anao hivavaka amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka sy midera ary mankalaza manome voninahitra anaranao tompo malalo amin'ny fahasoavana lehibe zay mbola omenao anay amin'izao hariva zao indrindra dada fa amin'ny fotoana zay omenao anay tompo afahako hitondra fampahirezana ho an'ny olona rehetra zay mandresy manaraka an'izao vavako zao eto dada tena manaiky tanteraka ho ampiasainao ho amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay tsy fantako tsy hita masoko fa ianao mahafantatra sady mahita maso tompo ny olona rehetra manaraka an'izao fa eto dada tena mihery tanteraka ambany tananao mahery manaiky ao fitaovanao amin'ny fiainan'olona ka mitenenanao fanamasinao ataovy zay tianao eto anao zao sehatra zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaovako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen.
tsara n'Andriamanitsika amin'izao fotoan'izao hitondra teny fampahirizana ho anao fa zany teny zany dia hivakiantsika ato amin'ny John toko 2:10 dia nandininy 7:30 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo zao. Alleluia, amen. Tsara n'Andriamanitsika teny mafonja sady tsara no napetraka ny Jesosy Kristy ho antsika sy anao aty amin'izao tontolo zao amin'izao fiainana iainantsika zao. Tsika sy anao sady samby mahalala fa miatrika fotoan-tsarotra, miatrika fiainana sarotra amin'izao fotoana zao. Ary zany raha atrehantsika amin'izao fotoana zao tsy hoe nandalo hoe iainantsika amin'izao fotsiny hoe tsy efa fantatr'Andriamanitra fa efa fantany fa tsy maintsy iaina amin'izany tsika sy anao. Efa fantatr'Andriamanitra fa tsy maintsy ho hisy izao fahoriana, izao fijaliana, izao fitabatabany karazana olana etsy sy aroa izay eny sofintsika, izay hita amin'ny masontsika, izay mandalo eo ambany masontsika isanandro indrindrandrindra fa ndraindray iainantsika tokoa moa zany fijaliana sy fahoriana zany amin'izao fiainana izao. Nefa eto ny Andriamanitra dia efa nampanantena antsika sy anao hoy izy hoe matoky fa izaho fa narisy an'izao tontolo zao. Ary eto tena te hampahery anao mihitsy fa raha mandre an'izao vavaka izao anao matoky sy anao. Fa ny Andriamanitsika dia tsy mba olombelona kandeha. Fa raha nampanantena antsika izy matoky fa raha nandresy izy dia mpandresy koa ny anarantsika sy anao. Mpandresy ny anarantsika sy anao na inona karazana ady, na inona karazana olana, na inona karazana tsy fisina, na inona karazana problème izay mety ho atrehantsika sy anao. Dia ny Andriamanitsika dia nampanantena antsika fa raha mandresy izy matoky ho izy fisa fa nandresana zao tontolo zao dia raha nandresy dia mpandresy koa tsika sy anao. Satria tsy hijerantsika ohatra zao foana nge izy tsy hijerantsika fotsiny hoe hiatrika an'izany olana zany fa raha nandresy izy dia ampandresantsika foana izy satria izy momba antsika sy anao, izy mitantana antsika sy anao, izy miamy fiainantsika sy anao, izy efa nampanantena alohany atrehantsika an'izany olana zany alohany ny tongavantsika tamin'izany problème zany dia efa fantatra n'Andriamanitra ny zavatra rehetra étape par étape amin'ny fiainantsika sy anao. Natongavan'i Jesosy Kristy taty ambony tany dia nandeha niseho izy ho tonga nofa mba ahitantsika ahitany koa fa zao ny zavatra iainan'ny zanak'olombelona aty ambony tany mafy fa izy kosa efa nandray nibata ny fandresena. Ary raha zanak'Andriamanitra eny mety mbola tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra anao fa tsarova fa ny Andriamanitsika dia tsy mba manavakolo. Fa raha mandre an'izao vavaka izao anao aza kivy anao, aza ketraka anao, manana anao finoana fa ny Andriamanitsika tsy mba mandao, ny Andriamanitsika tsy mba magnara. Amen. Fa mbola tiako tohizana zany teny zany ato amin'ny John toko 4:10 dia nandininy 2:20 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tiay ary izay tiay no tiany reko ary izaho ho ti azy ka iseho aminy. Halleluja. Seho aminao ny tompo e. Ahoana moa fomba ahitantsika hoe fa miseho amintsika ny Andriamanitra? Raha fa misy ady tsika ka mpandresy seho amintsika voninahitra Andriamanitra. Amen. Zany ny atao hoe isehoana Andriamanitra fa miteny tsy misy mahita anazy na oviana na oviana fa amin'ny fomba aminady atsehantsika dia avoaka n'Andriamanitra mpandresy. Zany ny atao hoe mahita n'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika, miseho amintsika izy. Ary eto Andriamanitra araka ny teny nivakiko voalohany teo hoe
matoky io izy fa za fa nandresan'izao tontolo zao eto amin'ny didiny eto zany didy zay voalazan'Andriamanitra amintsika nanome za sy anao izy fatokisana dia matoky ve atsika fa tena ny tenan'izany Andriamanitra zany didiny nomeny atsika matoky io izy fa za fa naresan'izao tontolo zao dia eto tsika raha matoky tsara fa tena Andriamanitra tokoa ny teny nanome fatokisana ho azy sy anao amin'ny fiainantsika amin'ny lalana rehetra zay lalovantsika amin'ny zavatra rehetra zay mety atrehantsika dia marina ny tenin'Andriamanitra eto hoe hoy izy hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary raha olona raiky hoe tia raha olona re dia tianao dia ahoana moa zany ny ataony anao tarova fotsiny hoe fa raha ohatra ka manana olon-tiany anao dia ohatrany ahoana ny ataony aminao tsy misy mihitsy ny zavatra hoe angatanao aminazy ka tsy omeny anao raha tena tianao marina izy ary mihoatra noho zany Andriamanitsika anazy ny tany anazy zao rehetra aminy dia inona moa zavatra mety ho angatantsika aminazy raha ohatra hoe tena matoky anazy amin'izao teny zao tsika matoky ny didin'Andriamanitsika dia inona zay mety hoe angatantsika aminazy dia tsy omenantsika omenitsika sy anao za aza kivy anao aza ketraka fa matokisa fotsiny anao i Andriamanitsika indrindra fa Jesosy Kristy zay nalefa n'Andriamanitra mpampandresy za sy anao taty ambony tany dia mpandresy koa tsika sy anao nataka ny tendrombohitra zany tsy lehibe noho ny Andriamanitsika fa vitany ady tsika sy anao tsy dia lava ny fampahirezantsika sy anao antian'io ty fa fohy dia fohy fa ny finoana sy ny fatokisana ary ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra indrindra fa mila mintsika sy anao fa Jesosy Kristy momba antsika sy anao Jesosy Kristy mpampandresitsika sy anao Jesosy Kristy io foana ny adintsika sy anao raha matoky anazy raha tia anazy raha mitandrina ny didintsika sy anao fa aza mety ho vafitaka ny Satana aza mety ho vafitaka ny favalo ho vavily ny fonao hoe ka vasarika fa tsy misy tsony zany Andriamanitra zany na hoe fa tsy mienao na tsony zany Andriamanitra zany amin'izao olako zao aza mienao an'izany ianao aza mienao an'izany anao hoe zao olako zao dia mbola eto ve Andriamanitra io foana izy tsarova fa tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsara n'Andriamanitsika amin'izao fotoan'izao dia favaka ho anao raha manaraka an'izao fampahirezana zao ianao mba hiorina tsara ianao ary atoky hatrany fa mpandresy ny anaranao ary orina hatrany amin'ny Jesosy Kristy ny fonao tsy ho isy fahavalo afaka mily amin'ny finoanao zay Andriamanitra zay anananao zay tokinao io eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay Tompo misaotra Dada amin'ny fampatokisana zay ampitsahivinao anay indray Dada amin'ity anio ty amin'ny fandresena zay mibatenao taty ambony tany Dada ary ho ampandresenao anay amin'ny fiainanay amin'ny ady rehetra amin'ny lalana rehetra zay lalovanay amin'ny fiainanay aty ambony tany zany Dada mankasitraka anao zay Dada satria fantatro fa matoa ianao miteny sy milaza an'izao Dada misy fampanantenana vaovao lehibe indray ho ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra ary mino ihany koa Dada fa misy fandresena goavana be ho ataonao amin'ny zanakao tsirairay avy zay mandresy sy manaraka an'izao vavaka zao misaotra Dada amin'izao fotoan'izao mivavaka ho an'ny tsirairay avy Tompo mba hanana finoana sy fatokina anao tanteraka ny tsirairay avy tsy misy fahavalo afaka nozongozona tsy misy fahavalo afaka ampivily ny fony Dada eo amin'ny finoany sy ny fatokisany anao tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny olona rehetra zay manaraka an'izao vavaka zao atoky tanteraka an'ilay fandresena zay niraisin'Andriamanitra ary atoky tanteraka fa ho mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen alleluia tsara n'Andriamanitsika ndoaritsika sy anao naraka nyty raha ty amin'izao fotoan'izao manarafinaritra Tompo Ominu, fama yemi tu
kamifaly misy lalana omaniny matuki 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 patmais manesi ominu 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 hehe ominu pamayeni tupu matuki 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 patmais manesi ominu 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 hehe ominu pamayeni tupu Eka! Matuki Ominu Matuki Faz majesi Matuki Namanau manilikia Namanau lasanandau Matuki kamifali Misy lalana omaniny Matuki 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 patmais mandresy Ominu 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 hehe Ominu pamayeni tupu Matuki 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 patmais mandresy Ominu 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 hehe Ominu pamayeni tupu Matukiao 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 patmais mandresy Minua 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 pamayeni tupu Matukiao 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 patmais mandresy Minua 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 pamayeni Haleluya. Haleluya. Matoky fa mahery ny tompontsika Amen, misy amen. lalana mano azy anao. Amen. Fa hoadiva farana fotoanantsika fa amin'izao fotoan'izao andro tsika hivavaka ho an'izao alina zao ary saotra n'Andriamanitra tsika fotoana lehibe izay nomenantsika teto fa tsara izy ary nanao ny tsara izy ary misy asa lehibe nataon'Andriamanitra teto vavaka atsika raha misy olona mbola miaina amin'ny antoandro amin'izao fotoan'izao dia Andriamanitra meherana izy ireny amin'ny asa rehetra izay ataon'izy ireny. Amen. Vavaka ihany koa ny olona izay mbola andeha hiasa alina dia Andriamanitra mihera avitanjare ny asa rehetra izay ataon'izy ireo ary vavaka ho anao izay atory ihany koa dia anomen'Andriamanitra toromaso mamy sy fahitana avy amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy asandrato amin'ny feo anao. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka sy midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay tompo malalo. Misaotra dada amin'ny fotoana lehibe zay menao anay teto androany. Misaotra tompo amin'ny fitarian'ny fanahy masonao zao vavaka zao. Misaotra amin'ny fiasanao magaga teto. Mankasitraka anao tompo malala amin'ny tonom-bavaka rehetra. Misaotra dada amin'ny valim-bavaka zay efa nomenao anay. Mankasitraka ihany koa tompo amin'ny olona rehetra zay navelanao nanaraka sy nandrehan zao vavaka zao. Misaotra dada fa niasy anao tompo. Misaotra fa tena nandeha nizotra tsy nisy sakantsakany zao vavaka zao. Misaotra dada fa maro ny olona nitahinao amin'ny alalan'izao vavaka zao no nihery ny fiasan'ny fanahy masonao teto. Mankasitraka anao ary mamerina voninahitra aminao reriana. Areto dada dia mivavaka amin'izao aly zao dada. Apetraka fiainam-pelantananao indray ny amin'ny rehetra amin'izao aly zao dada. Entiko anatrehanao tompo malala ny olona rehetra izay mbola miaina amin'ny andro antoandro amin'izao any amin'ny firenena misy anazy. Tompo malala ianao ny ampahery anazy, ny mehery anazy, anatanterahany ny asa rehetra izay mbola atrehany tompo. Vavaka ihany koa tompo
tompo ho an'ny olona zay andeha hiasa alina amin'izao fotoan'izao mety kivokivy reradreraka izy tsy nahita toro tsara tamin'ny antoandro nefa tsy maintsy miasa amin'izao alina izao. Ianao ny Andriamanitra tompony hery dadany mehery anazy. Ianao ihany koa mipahita fitia anazy eo masony mpampiasa tompo. Anome korazy anazy anatanterahany zany asa zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka ihany koa dada ho an'ny olona rehetra zay atory amin'izao alina izao. Raha misy olona dada tsy mahita tory amin'ny alina dia mangataka aminao tompo. Ianao no mety torimaso mamy anazy amin'izao alina izao. Ary mangataka ihany koa tompo ho an'ny olona zay mahita tory tsara dia ianao mpahita fahitana aminazy tompo. Zay mbola tsy nasehonao anazy ndray dada nasehonao anazy amin'izao alina izao. Alifasiny anjely masonao dada piady maherinao itoby manodidina ny tsirairay avy amin'izao alina mangina zao dada dia apetraka ny feno ampela ny tananao ny amin'ny rehetra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaovako izany vavaka izany Alleluia. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia zara tsodrano aminao indray zay mirahavavy eto androany ny tenin'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Salamo 23:6 zay manao hoe entiko fahasoavana sy ny famindram-po manaraka antsika amin'ny andro rehetra iainanao ka hitoetra ny tranon'i Jehova andro lava ao. Amen. Alleluia. Samy tahin'Andriamanitra tompoka amin'ny manaraka indray.